MBS Radio manolotra ho anao. KALESIN'ANGATRA nosoratany Rajaona Ambisoza en Flavien. Ovelom'ny Christophe Rabearmanana tapaporoany Miaraka amin'ny Louise Ravelsoa Yans. nandray fesina indrindra ny lafiny teknika Rehefa. Mpanatondosa tapaporoany. Le tirinaina naina hoa mivoazy na fa mivoraka be ndraiky izy ty zany loko zany. Aza fanadala le tsy finary tia. Tsy le tia mivoaza hoa ela fa misy zavatra hafahafa mihitsy zany. Zavatra inona fialavely tia dala. Ka mivoraka hafahafa be zany angeo any lohako hoe ny vatako koa ohatra ny mangoritsina be zany fa tsy haiko hoe maninona. Tady avy ala asa hafa rehefa kalaosa fa tsy aiza koa nisy mpiambina sary tahotra ohatran'izao. Jereny lange jereo fa na ny lanitra rangely tia hafahafa be. Maninona ny lanitra e? Somba zany fiomborondolo sy alika mitona valala zany kosa zany mampitsangam-bolo an'lahy io e. Fa impilitany lananao an'izao nefa hatramin'izay mbola nandirako tato izay e. Ka zay no mahagaga amin'lahy ioko. Ole ty e, finona maro no zavatra eo amin'ny lanitra io e. Efa ho atsasakadiny izay io ny teo. Efa mifindra toerana intelo moa zany fa tsy hoe teo foany e. Tena tsy mazava maro n'izao a. Hazavana viaiza zany io miendrika maso vinitra be io. Fa ela ve tsy badenina be ohatr' zany koa nefa e. Fa badenina ohatry ny ahoana zany? Ohatra ny reny hoe tsindrin'ny mpamosavy reny le tsy azo a. Zany indray le soavaly mbo tiriny teneniko an'lahy tamin'iny le tirinaina zany. Eno tokoa letsy a. Viaiza ary zany. Ohatrany hoe avy any Anosy be an'izany le izy dia andalo eto alohantsika eto avy eo. Zany fa miha-manatona. Ole ty riaja omeo any le jefinao am-paosy io hitsolovako azy. Fialavy ely tia mitapy a. Tia hita ny endriky le olona mitondra eza nga ela. Ka inona ny olona naletsy a? Amin'ny mampiambina dia sosy adidiko no mamantatra ny olona mandalo eto alohan'ny toeram-piasana. Ka efa miteny an'lahy hoe tsy kalesy ohatran'ny kalesy rehetra ngely ty zany e. Tsy olombelona akory ary no mitondra azy. Ela mitahotra ny be. Aleo tadiavako azy rehefa kapola. Ino le tia? Ino ny an'lahy? Izy ino mandalo iny? Eno tokoa. Fa lala mitsolokotokana monja no miantony eo aminy. Efa tsy mahatselo ninninina akory iny fa mba mirehatra fotsiny. Olo ty e. To tsy soavaly mitarika azy akory. Nefa ngely ty dia maheno tovotsoavaly mikatrokatroka amin'ny arabe mihitsy le azany e. Ka mbola ilaza ho adala ihany zany lasa hoany. Tsy misy soavaly eto akory. Nefa na ny feon'ny izy azy zany endrika mitrena matetika mihitsy zany. Ndrasana fa ty eto le jefanao am-paosy. Misy sanano lahy tsolovako azy e. Fa to tsy mety hirehatra koa ary ty e. Memory elahy tia. Memory elahy ty anatiny aty efa eo akaiky nge le izy e. Lanitro olona manao akanjo lavabe misy capuchon manarina ny endriny no mitondra azy. Io
fa nijanona ny lehilahy efa miteny aho hoe mifiaina ho aty. Ole tiry anja tsy afa-mihetsika ingeny tongotra ao matanako hoe Fa tsy afa-mihetsika ahoana koa e. Zany ho ah sady badenina be oatra ny fanina ny lohako, mangovotry ny tahotra ny tenako rehetra letsy loza fa mitodika mijery aty ako le olona. Zay fa lasa ty le izy a. Ole tirinaina. Fa inona ny zavatra hitantsika teo iny e? Tsy haiko letsy e. Za koa za mba niara-varabotsana tamin'ny lahy teo. Fa mbola mangovotra foana ve laha zany amin'izao e? Dia mbola sahy lahatsafaina foana ve ny antony e? Ny lahy zao moa zany le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina ô. Satria mantsy dia tena niomezany lahy mihitsy a rehefa nitantara momba n'iny zavatra iny. Zao mba mipararehetra ohatra amin'ny vehivavy koa e lahy le niseho mafy be tamin'iny. Satria no heveriko fa angano fotsiny ny zavatra iny ka. Fa nga efa ian'olona tokoa ity ny tantaran'iny. Ie, ary tsy vao indray mandeha na indroa. Hoe ahoana letsy ny momba azy iny e? Manodidina ny 10 hatramin'ny 14 taona eo ny taonanay tamin'izany. Sasany sy zanak'olona piray tam-po tamiko. Nandritra fialan-tsasatra tany amin'ny renibe anay no nitantarany voalohany momba an'izany kalesy tokana izany. Kalesy tokana? Zany ve ny anarana fiantsonana iny zavatra iny? Ie, kalesy tokana na KALESI'NANGATRA. 19 taona hono izy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 1957 tany ho any izany e. Olo tirinaina, efa talohan'ny fahaleovantena ange zany e. Zay indrindra. Mbola mifanaretsaka eran'ny arabe reny kalesy tarety tsoavaly reny. Fa nanomboka ny ela avy eo ny feo momba an'io kalesy tokana mandeha amin'ny alina maizina io. Dia tsy nisy sany voaka ny trantsony ny olona vao manomboka latsaka ny alina. Fa ahoana hono ny tena nitomboan'ny tantaran'izy io e? Ohatr'izao fomba nahitantsika azy zao ihany koa ve zany nahitan'ny olona azy tamin'izany e? Aza tapahalalo ny fitantarako e. Niovaova hono ny zavatra ny lazain'ireo nanatry maso e. Tao no nilaza nahita olona mikapoka karavasy andreo soavaly mitarika an'le voatiry. Zany ve? Nefa tsy nahita soavaly akory. Ohatran'le hitantsika teo reny zany e. Fa nisy koa ireo tsy nahare afa-tsy fikatrokatroka na tongotra soavaly sy kodiaram-boatiry. Tsy nahita ninina akory e. Zany ve le tsy ka tsy vao maika mampiorikoditra raha tsy mahita ninina ohatr'izany tokoa nefa mandreny feo. Ririnina tsy nambolana ohatran'izao koa nitrangan'izany zavatra izany voalohany a. Dia anisany efa nahita ny zavatra iny ve zany le bebe anareo ny tantara io? Aila ihany ny antitra rehefa mitantara zavatrako. Tsy maintsy hoe izy mpandray anjara fototra ao anatin'ny tantara. Nefa aila aiza moa lesy raha tena tsy nanita-dresaka izy a. Dia izay indray aloha ny tsy fantatro e. Fa nilaza efa nahita azy io avy eo amin'ny davarangana mihitsy izy a. Dia nijanona ohatran'le nataony tamintsika teo mihitsy koa. Nefa elahy dia tsy nino mihitsy raha tsy nahita. Satria fotsiny hoe tantaran'antitra le izy angambo ô. Dia niraisany lahy hoe angano tokoa mazava ho azy. Tena mampiorikoditra azy ny tantarainy izay a. Miverina nanditsaka mihitsy azy tamin'izany nefa efa 12 taona. Ka na le teo ary angamo elahy tsy efa saika latsaka pipi mihitsy koa raha nisy kely e. Tena tsy mbola nidobodoboka ohatran'iny mihitsy le tiany foka. Nifandinika tsara mihitsy mantsy zahay teo. Nefa tsy nahita afa-tsy ampahany kely amin'ny tarehany fotsiny a.
Apahankely amin'ny tarehany ahoana alitya? Ny orony midina ny tazako taratry ny hazavan'ny volana tandrifondrahoana. Somary nitsika izay izy dia eny izy ny lasa. Dia inona hono izany ny dikan'izany tsikiny izany e? Tsy haiko letsy e. Raha andeha izay homana monjy fodiana amin'izay ka. Fa tonga koa izay ry zala mpiaso atoandro. Efa mba amin'ny 5 maraina mantsy izao. Ndao re. Ary mba samy katsakatsaka rery amin'ny maizina koa ty tovavy ty izany ka. Izy rery no mijajelika miandro bisy eto. Nefa na ny fiara-mandala aza tena vitsy dia vitsy. Manahoana mademoiselle? Maraina ianao izany a? Ie, tsy maintsy mandeha maraina ohatr'izao raha tsy izany tarako. Ve, fa andeha ho aiza mora tsy mahadiso e? Miasa trano iny Ambohimanarina iny dia miandro bisy makany Andramony eto. Aleo fa hanala fahanginana anao eto ary ahy e. Mandrapatonga amin'ny bisinao. Izany ve? Tsy maninona? Tsy maninona izany ka. Sao dia maika aloha ianao fa raha ny andro amiko eto fotsiny. Tsy maika ka. Avy niasa tsinona dia saika andeha tongotra hodiny nahitanao rehereto. Misaotra indrindra ary Ihaja aloha ny anarako e. Fary mahafantatra ny aja. Ny ahy kosa hianatra. Fantany ve hoe mahafatifaty kely ny tsikiny. Tena ininy atao isaky mihetsika mihitsy izy izany. Inona no mahalasa sainanao? Oay, azafady fa variana kely tokoa. Variana amin'ny fitsikinao sy ny masonao mijery. Aza te mba mahita lasaina eo moa e. Ity foana izany ianao rehefa amin'ny ora ohatr'izao e? Ie, hitanao, karazan'olona maro-potoana be mihitsy a. Raha mandalo eto ianao rehefa amin'ny 5 sy 20 minitra ohatr'izao dia tokony hahita foana. Izany, ao fa hianatra ho maro-potoana be koa amin'izay mihaona foana tsika. Fa hitako hoe reraka be ny endrika na dia miezaka amintsika aza. Sady miasa saina koa angamba. Raha mba fantatrao mantsy ny zavatra hitan'ireo maso koroa ireo ora vitsy lasa izay tena reraka tokoa ako. Enjana angely miasa alina. Maheriza fa izay ilay fitadiavany. Misaotra indrindra re. Ty angamba mibisiko fa mahazo toy ianao ry aja. Dia misaotra na fotoana nanala fahanginana tsy fisaorana anky izany ry anitra. Azo iloza na raha-pitso ao fa ataoko le ho andray azy ianao koa. Inona indray koa ary izany resaka biby lazain'ny gazety izany e? Biby tsy fantatra mamono biby fiompy toy ny akoho sy kisoa hatramin'ny omby, fa mbola tsy nisy tranga nahafatesan'olona nefa lohatreto. Roviana mihitsy raha vao ilamina ity tany ity. Lamindamina kely ny resaka katikatira-pangalatr'olona dia izao indray lasa misy an'izany biby izany. Dia izany efa ity niatra nambava loza ohatran'ny olona leo miaina. Ty aiza koa ary naina hatramin'izao. Efa amin'ny 7 nefa izao. Ny karama mitovy ihany nefa zala manao kilavaka be ohatran'inona. Ty kosa iny ka. Efa lasa patron kosa angamba ny akamako ka tsy maninona na taravidira anazako. Miala tsiny letsy fa
Isy bandy akama maty dia tena tsy afany ala. Eny za moa ve anininy na dia za foana aza treto no misolo vaika anakalana. Aza matahotra ela fa sitraka eto matory ny soa atao lahy ka hovaliana raha mahatsiaro. Engany ilay tsy mba hisy fotoana hatsiarovany lahy azy tokoa ny ray andro any a. Fa mahaloka be mihitsy angelity ny endrika lahy zany. Marina fa hoe maty namana fa nazany aza. Lery maty angely tsy eo ihany e. Fa ahoana ity? Fa le fomba nafatesany mihitsy no mampatahotra ity e. Fa mampatahotra ahoana koa e? Efa hiain'ny lavy ity resaka biby mandripaka ity. Zany mihitsy ny voan'eritreretiko teto zao. Fa misy ifandraisany amin'izany angality ny nafaty azy. Misy dia misy tokoa ity e. Zany biby zany namono an'lery. Ataovy matotra koa letsy le ty e. Biby fiompy angelity ny novonoany zany biby zany fa tsy olona e. Zay ny lazain'ny haino manjery e. Fa tsy voatery ho zany nefa le izy. Esy ka iza tsony moa zany letsy ny noteny raha izany tokoa ny tena zava-misy a. Fa inona aloha no mahatonga ny lana natsoaka hevitra hoe zany biby zany namono azy e? Mitovy amin'ny fomba nahafatesan'ireny biby fiompy miseho an-gazety ireny mihitsy ny nahazo an'le riko. Zany ve le ty? Raha ny resaka nandeha tao aza moa dia hoe misy tompony mihitsy zany biby zany a. Dia io tompony io no mamotsitra azy hihinana ny olona tratra alina. Le ty e. Raha marina ange zany teny lazany dia tokony ho efa betsaka ny faty olona anseho gazety teto e. Tsy maintsy hoe hita amin'ny fokon'olona tsinona zany. Raha misy mitsipona tsy ho hita amin'ny fokon'olona, tsy mahatsikaritra ve aloha hoe lasa misy olona very zany foana tato ato e. Eny e, be nge ny very fa be koa ny hita letsy e. Asakesaka lahy aloha na ino anatsy e. Fa efa manakaiky ny folo ny olona matin'izany biby zany a. Maty ohatran'ireny biby fiomplaniny ireny tokoa ve ty? Ie. Maty tamin'ny fomba hafahafa nefa misy itovizany. Zany a. Potika toy ny hoanin-javatra ny kibony na ny tongony. Nitaritarihana lavidavitra foana ny faty fa tsy navela amin'ny toerana namonoany azy. Ahitana dia andrangotra toy ny avy nisy alika miady foana koa manodidina ny toerana isehoany zany. Dia taiza zany ny olona tompo manjono nitatitra an'izany tranga manodidina ny folo lazain'ny lazany. Satria ohatra ny tena manana porofo matanjaka mihitsy mantsy ela miteny azy amiko eto io. Tsy haiko letsy e. Raha mbola azo atao fotsiny ny tandrina dia tandrema fa ny aina lahatokana. Esy, anaovy lesy ny akanjo dia ndao iaza fa aza mandefa fisainana amin'ny zavatra tsy misy eo a. Tsisy maty tsy amin'ny andro an'izany. Tena hoe tongotra katoka mihitsy ny namonjeko anao aty androany. Zany moa izy io. Mba manantena hoe zany andriky nanjo. Fina ny tiavanao an'le miandry. Mba mahita ny fahatongavanao avany ka. Mijery anao mamindra ny adana manantona. Mananga ianao fa soketra kila. Aiza kosa e. Tiaka famindranao midola fotsiny angamba ny tena marina. Mbola ho hitanao eo ihany zany fa za maika e. Dia ina hono eky vaovao? Akiony. Lasalasa ve sa mety hoe nataony fanahinina? Dia lasa saina indray ianao. Fa misy inony? Ka manivana an'le vaovao lazaiko aminao fotsiny aka. Fa misy maromaro mihitsy any zany matosy vaniny e. Vitsy fa mampiady saina rery anitra. Zany lazao fa miaino anao ary ahy e. Sady mbola manam-potoana malaladalaka kely tsika. Anitra. Enao ve
mino fisian'ny tontolo ara-panahy. Tontolo ara-panahy hoe tsy azoko tsara ny tianao lazaina. ohatra hoe niangatra, matoto na zay zavatra fa tsy isan'ny tontolo ny velona fotsiny Izay rehetra mino fisian'Andriamanitra moa ve tsy efa manamarina ny fisiany izany ka? fa zavatra fanao izany ilay lazaiko aminao, zavatra mifono mistery, anjakan'ny herin'ny maizina. Izany ve? Izany ihany ve izany ilay nampiasa sainanao maly? Ao tantarao hoe raha antsika mandinika ary fandroany nahitako an'izay kalesy hafahafa izay maly, kalesy tarity tsovaly tsy hita maso. Inona? Sovaly tsy hita maso ery aza? Izany hoa eno hoe izany ilay sovaly fa tsy mahita ninninina akory nefa ny masonao mijery azy. Andraso aloha, voatiry moa izany ilay kalesy lazainao teo? Ie, izay indrindra. Nanontaniako momba an'io trano io ny tompontranoko maly za le avy nisaraka taminao teto iny, dia mbola naveriny tamiko ilay anarana ny antsoninaina n'iny zavatra iny, kalesy tokana. Voatiry tarity tsovaly ohatran'ny le hitanay tamin'ny alina iny mihitsy. Iaza, mitandrina ianao fa misy antony nahitanao an'izany zavatra izany. Fa fantatro koa nga ny tantaran'io kalesy hafahafa io ry anitra. Tsy te hilaza zavatra be da be vao maika anakorotana ny sainao. Ny azoko ambara aminao fotsiny dia hoe tsy voaizao ny isian'izany zavatra izany. Ka za mihitsy koa nge nilazain'ilay namako mpiara-miasa amiko Efa 70 taona lasa izay ny sehoan'izany voalohany teto Madagasikara. Maro amin'ny ankizy niaina tamin'izany no mbola natadidy tsara an'ireny tantara ireny mandrakity ny androany. Ninina hampanginina fotsiny izany mba tsy tohizan'ny noroorina velan'ny tantara Enao koa teto vao maika mampitahotra ako. Ianao ve mieritreritra hoe kisendrasendra ny aonantsika ho maly? Fa iza ary ty sipity so mba azo tokany fitsika sy ny fijeriny tokoa ary ka tsy mahatsikaritra. Iaza, mihaino ave ianao toy izy ny teninao fa mihaino anao Araka ny teneniko anao teo dia tantara efa natory 70 taona ny maro izany KALESIN'ANGATRA izany. Misy antony izany matoa miverina amin'izao. Misy antony matoa izy miverina amin'izao ry aza. Tsy haiko tsony rery anitra, tena tsy haiko boda ny lohako marina. KALESIN'ANGATRA, biby tsy fantatra, ala-jaza varira, kidinapinina ny zoro be, dia tsy haiko hoe inona koa izany no manaraka. Misy bus manantiny, mety 194 mihitsy angamba. Fa eritreretra tsara ilay niteneniko taminao teo ry aza. Dia hoe ahoana moa izay Hoe tsy misy zavatra kisendrasendra izany hoa eto. Mifandray sy mifampiditra daholo ny zavatra rehetra. Lalana fifandroizana angamba ny malaza azy amin'ny teny malagasy loi de la relativité izy amin'ny teny frantsay manko. Aleo fa hanaovako fikarohana ny amin'izany tsy maintsy fantatro mazava io. Maherezy dia aza manafa eto foana hanampy anao. Ohatray inona koa ny ataoko natory teto amin'ny tany teto? Amin'izay mitsotra be mitsilany. Sanatria ohatran'ireny razan'ireny mihitsy ary-badenina be indray koa nge izany lohako izany dia tsy afaka metsika ny tongotra matanako. Andriamanitro, fa maninona ary misy olona mandehandeha ny ambadika ny trano an'izany. Mpamosavy ve? Tena tsindrin'ny mpamosavy andray lanitro.
maika miforaka be lohako maheno an'izany feo manao fara eza. Fa ahoana koa ary ny fomba ahitako ny olona mandendeha manodidina ny tranoko io olona misarakorako volobe mitanjaka tanteraka izy sady misy menaka be nge izany vatany rehetra zany fa mangirangirana be zany ary ohatrorina nge ny varavaran'izany dia sanatria ve ka ho tafiditra ato io. Lasa le mpamosavy. Dia hoaiza ary zao izy iny fa to mitsangana ho azy miala migorodona koa nge ahy tsy ny saiko no mibaiko ny vatako fa ery hafa tsy haiko fezana mamindra ho azy ny tongotra dia hoaiza nefa aty Andriamanitra ampio fa hoaiza ary ty zany tena tsy azoko ajanona mihitsy zany tongotro zany fa mamindra ho azy tena toerana mbola tsy nitsahany tongotro mihitsy ty andehanako ty ka bozaka lava no amin'ny lafiny roa amin'ny lalamasaka dia mivitsy hatrany koa ny trano nalovako oazay inona daholo reto tongona kely mololo tanam-boko voko reto reto tena toeram-pandevenany ty misy aty matahotra mangovotra be daholo ny vatako azafady re tompoko avelao ahody fa zany ka tsy naninonanao fa lanonana inona ka izany azafady mifona re tompoko avelao ahody fa olo-kafa sangina ngera mety tena maleny ohatry ny anana ny vatako tsy mahavita manohatra akory fa dia manaraka mibaiko ny rehetrarehetra finina koa ty mampivaloarika la ohatry ny olona marary mangana mihitsy izy angamba fa tsy vitan'izany tena marary aletsy ohatra n'ireny velesina tamin'ny fanoto ireny mihitsy angely ty ny vatako ray manontolo fa ngatsy natorina akaina alina zara aza mantsy misy an'le fandimby kely ohatran'izao tsy natory letsy nandady eraky ny avoana solosa mandramaraina tsy azoko fa nandady ahoana andraso asehoko an'la ny vokany dia tsy ilana zava amilany zava nyseho akory ahy zao ozy veletsy dia tsovaka ohatran'ireo daholo koa zany ny lohaly kely avy ngaletsy mivitan'izay nitsovaka fa tena ny voadra mihitsy foana velany efa avy tsy natsiaro tena ora vitsy teo atokoana nangamba zay vao nandady lady niditra tao an-trano enjana koa letsy zany ka tena tsy hitako tsony letsy zay tenenina ka
Miteny anay ihany na zany aza ka fo maika tsy na ratsy ny saiko raha mangina ela. Ka ny zavatra ho teneniko alahy mihitsy no sao vao maika akivy alahy ioko. Fa ahoana ary naina? Lazao fa tsy maninona letsy e. Raha ny endriko mantsy dia hoe tsy ela velona hono ny olona nitaingana amin'ny mpamosavy ohatran'izao e. Mikorontana sy mikorosofahana ihany koa ny fiainany. Fizy moletsy no iza no anorotra ny lalak'izoran'ny tantarako. Elahy marina letsy. Mbola tsy fantatra elahy nga hoe mahay manova ny tena no lasa biby na zavatra hafa ireny. Manana hery tsy ampozy langa ireny e. Tena mahery aloha ny hodiny. Lazaiko an'langy fa tena tompony tenako tsara mihitsy tamin'ny fotoana rehetra nisehon'izany e. Saingy tsy afaka mibaiko ny ninona fotsinotsotro izao nefa ny saiko. Maro izay tantara momba an'ireny endriko izay letsy a. Indray mandeha ohatra tany amin'ny faritra Mampatondrazaka iny a. Nisy andiha lavy ny andro faty. Tsy nahandry ny andro maraina fa nintehatra tamin'ny hoe ny akanga maro tsy vaky namboa. Fito teo eo ry zalany ny ara-dalana tamin'ile lalam-by mangingina sy maizimbe. Fa nitorahany mpamosavy tamin'ny figo fotsiny dia tsy nahetsika teo ilay ray voatoraka. Namany sisa lasa nandositra namonjy ny ainy daholo. Dia mbola any vely ty ilay ray voatoraka izany. Ny sovalimy mandra maraina koa ka maty vao ny elany. Ka inona tsony moa nefa ny azoko atao eo e. Miandry izay hidonana eto loatra izany a. Ny azoko lazaina amin'lahy dia hoe ahoana? Tsy kisendrasendra nohatr' izao a. Maninona? Tsy kisendrasendra ahoana literinayna? Fina koa mahagaga amin'izany e. Tsy izany fa nisy olona namerimberina an'izany ten'izany tamiko voaingana angely ty e. Dia gaga hoe inona no mahatonga an'lahy miteny an'izany koa izao? Ny tiako tenenina hoe olona tsy lavitra lanina nao an'izany. Mety hoe olona fantatra lafo voaingana ohatra, nefa nanana fotoana nandinihana ny fiainan'lahy izy. Dia sanatria ve ka marina ny teninayny? Iny fahatsoran'ny anitra iny ve nefa dia avita iso valy aho ohatran'izao? Badenina loatra koa moa ny lohako dia tsy haingo tsara kory ny feon'ny omaly iny. Dia izay no mahazo ary anitra. Mampalahelo akoho izany ianao ka. Tsy fantatro tsony hoe ozona ve no mitambesatra amiko sa inona. Mifanesy miseho amiko daholo mantsy izao karazana loza rehetrarehetra izao. Aza miteny an'izany ianao fa tsy marina izany. Izany angely zava-misy ry anitra e. Tsy hoe izany akory no seho tamin'ny olo-kafa dia tsy maintsy ohatr'izay koa ny miandry anao e. Ka inona rozy ianao no ahazoko anazavana an'izao e? Fa maninona ny olona rehetra mba mahatsapa ihany hoe mihodina ny kodiaran-tsaretiny ny any efa atao miletika tsikelikely anaty fota mandrevo izany. Mety misafotofoto koa ny tafiotra indraindray e. Mety isamota koa ny onja fa mifatohy ianao amorona hitodianao e. Iaja. Misy farany ange zavatra rehetra e. Na ny fahoriana mifanesy aminao io aza. Enganeka ho marina izany teninao izany e. Ny olana kely koa anefa dia izao. Nahita aseny andrefana ambojana-hary dia mety tsy fanena tsontsika. Manomboka roviana ianao no miasany? Rapitso dia rapitso ihany ka. Mbola tsy niteneniko anao nga moa hoe ensonerana ange no mipetraka e. Dia mifanakaiky an'izany tsika. Sonerana aiza ho aiza? Fa toa hafahafa be ny endrika eo vao niteny hoe mipetraka eny. Fa misy inona? Ka tsisy ninona ka.
vao miakatra kely any amin'ilay fiakarana eo eny aminay ke izany ry azy tsy azoko. Eny ianao no mipetraka ko ety maka bus. raha vavindreniko nipetrahako ety Anosy zato ka. Dia rehefa mifindra amin'ilay asako vaovao dia tsy maintsy mipetraka eny amin'ny bebe anay eny Soanerana. Azonao ve izany? Ay ve lasa tsy dia matoko lolo koa ty sipy ty izany a. Sa ve ny teninaina no miraikitra atao Iaza oay azafady fa lasa saina amin'izany fifandrifian-javatra be dia be izany a. tsy sapako mihitsy. Fa tsy bisonao ve iny lasa iny? Ie, izy iny ka. Fa tsy handeha raha tsy vita ny resantsika. Fa mbola misy zavatra tianao lazaina amiko anga? Hoe aza mikoropaka fa avelo ny fotoana ny anazavanao ny zavatra rehetra e. Ho tsapanao marina kely ao fa marina an'ilay teniko hoe mifandray sy mifampiditra daholo ny zavatra rehetra. Izay indrindra. Mahireza iaza. Dia aza manafa tsy andaonao izany mihitsy kony misaotra indrindra ianitra. Indroa izy izay no niteny zavatra mitovitovy amin'izany. Dia izay izany izao mifandray amin'inona? Mampalahelo tokoa izany mahazo anao izany ry anaka. Dia inona izany izao ny fitsaboana ataonao? Inona mory bebe fa dia fineto fotsiny ange izy ity. Na ninona nefa raha omaly dia nijanona anakainy e. Efa narary ihany aho omaly iny fa mbola niezaka nandadilady ny asa. Androany aho zao vao mba tafatsangana eto izao indray. Dia ahoana nefa ny asanao amin'izany? Efa niteneninao ve mpampiasa omaly? Ka izay mihitsy koa nge izao ny olana. Nanantena hoe mba tsaratsara. Dia tena tsy nananeritreritra hiteny tany mihitsy. Aza manambery le kely a. Misaotra rery bebe a. Ay, sao dia manao zavatra aloha ianao ka tavela fotsiny amiko eto e. Ie, andahoanao mihitsy angamba aloha fa mbola be tokoa ny adidiko. Omendalana re a. Dia misaotra indrindra tamin'ny fitsidiana. Tsisy fisaorana fa dia manareta soa e. Tsy lavitra ny trano fa aza misalasala raha misy elana fanampiana. Ihany tompoko, misaotra indrindra. Inay ty mandefa afatra ty. Maninona? Maninona? Fanga moa zany anao fananinana napaka e. Tena tsy mba rariny kosa izao a. Vao tafatsangana eto a dia andeha hiresaka aminy fa tsy azoko ekena kosa izao e. Ary iza koa mba tonga mandondona ny varavarako izao. Tonga dia midira fa ato e. Ianitra fa ahoana no nahitanao ny misy a? Ny arahaba moa tsy vita akory dia efa fanontaniana ny tsenanao ako. Ay, miala tsiny fa tsy nalala fomba tokoa. Manahoana? Salama tsara fa manahoana ianao tsy salama ato izany? Tena tsy tafatsangana namonjy ny asako intsony ange andro any. So ihany ianao fa mba tsy niandry atena no zato tono mahazatra. Izay indrindra. Mbola niandry anao hatramin'ny 9 maraina raha mbola niasa tany. Fa ahoana nahitanao ny tranoko e? Sy nahafantaranao koa hoe marary mafy ato an-trano a? Adinonao sady anga ilay teniko hoe hiary hipetraka amin'ny bebe anay aty a? Ay, tadidiko iny ka. Dia maninona? Ka i bebe raha izay tompo-tranonao ange ilay bebe resahako anao e. Inona? Ianao ve izany le zafikely ny lazain'ny lasany adilam-batolava io? Sa misy afa-koatranao? Lainga n'izany fa tsy manana zafikely afa-tsy izaho izy. Mba lalina koa izany fifandrifian-javatra izany ka. Ary na izy aza nge vao eo mihitsy no nivoaka avy tato amiko tato e. Sa nifankahita tao ivelany taona reo? Iaza ô? Ahoana ke? Tiako be ilay fanononanao ilay hoe aky. Tsy
mitovy an'le nanonanao azy tamiko teo ihany anga? Tsy haiko. Fa manana olana indray nga ianao io ka akoatra ny aretinao angamba. Manana olana indray ahy misosoka sy mifanesy amiko daholo ny olana rehetrarehetra mihitsy. Fa misinny Ka voanaharay afatra avy aminaina mihitsy anga ianao nandondona teo io hoe efa nandefa olo-kafa hosolo koa no mipampiasa Zany ve? Dia inona ny ataonao amin'izany? Inona moa fa tsy hiezaka azo tanjaka ainga na aloha vao tafatsangana eto dia andeha ho any hiresaka mivantana amin'ny lehibe anay. Dinio tsara ihany aloha sao dia lalakivoanao amin'ny loza mananontany izany. Maninona? Tsy azoko. Ianitra, fa averezakasa ve no heverinao fa amany olako? Nefa na ny fiainako aza ange ty efa mikorotana andro manalina Tsy izany no tiako tenenina fa hoe maty misy zavatra mandehandehibe mihitsy eo amin'ny lamosiko izany. Zavatra inona? Tsy fantatro fa ao mba jereo hoe vetivety. Ao ary mitody kely makany ary. Izao Somary maloka kely dia mety tsy ho hitako. Izao ve mety dia jereo aingana. Fa fantatrao ve hoe nisy an'io zavatra io no namosinao ry aza? Fa zavatra inona? Iantra, finona ny hitanao aoriana koa fa tao ilozanao valoarika fotsiny misy inona ho Iantra, zavatra inona ho fa tao tsy valianao inge mifantaniako Io tomboka vatsy eo ambadika ny soroka ao afe io ka. Ay ve no heveriko fa dia ilaza ilina koa ianao. Fa oviana nefa nanaovanao an'io teo Ka tsy zange ny nametaka an'io teo Tsy hainao fa iza? Efa nisy any ohatra ny amboka hony ahy zany ny zava-nisy raha ny filazan'ny mamanay. Fa misy inona Za koa angery aza ka misy an'io marika io Ary tsy natao tanana ohatry ny ianao koa. Zany very Anitra? Andraso ange Andraso fa asehoko anao. Io Ary mitovy tsy misy valaka tokoa nge izy zany Eny fa na dia ny toerana misy aza dia tena mitovy. Eny fa dia inona hono nefa izany no mety hodikany io manomboka mazava aminao amin'izay ve ny antony fanenantsika? Ka ny hevitr'ireo aza motsy ny lazainao tamiko akoriko. Tsy hanazavazavatra be da be hanampitrotraka ny adi-tsainao ary aza. Ny azoko ambara aminao dia hoe misy zavatra mampifandray antsika. Ianitra, zavatra inona no tianao lazaina? Zavatra lehibe lavitra noho ny heverinao Zavatra efa nisy talohan'ny naharinanao olona akory aza. Lehibe mifandririranao amin'ny resaka tsy lohbody ary Anitra. Tsy ny fanaovanao an'izao aza ve ny vao maika mampisafotofoto ny saiko Fa heverinao mora amiko koa ve ny voatery hanafinanao marina Ka maninona nefa zao raha mba manao ezaka kely tokony ho vitanao nge zany Zao ary fantatrao ve hoe efa nisy ianao talohan'ny nahatongavanao tamin'izao tontolo sy vatana nisy anao zao? Maninona? Tsy fantatro. Eny efa henoko ihany izany teoria izany fa tsy mino an'izany tsotro zao fotsiny ahy Dia mandrasa renao fa tsisy ninona zavatra ho azonao mihitsy izay lazaiko. Avelo ny fotoana ny hanazavanao ny marina mitady tombona ihany ny ahako momba anao raha izao ka. Izao hoe mandehana mihitsy aloha ianao mandeha fa aleotsika amin'ny manaraka miresaka ka. Iny izay mihitsy angamba no mety.
ny angafiko anao fotsiny teny hoe miesa mifantoka tsara amin'ny zavatra rehetra miseho manodidina anao. Amin'izay maninona? Zay fa lasa ataovy izay lazaiko anao raha tianao ny alala amin'ny marina. Ay moa misy an'izany kalavavy izany mifanerasera amin'ny haja. Dia mahay mamorona ranomasim-bay fotsiny io. Aleo fa ho hitantsika eo raha ho vitandriko ny mampandamoka ny laminasako hoe. Mivoraka be indray izany lohako izany. Misorondorondolo sy kariko moa vao maika manambotrotraka izany. Dia izany indray koa ilay soavalim-boatiry. Inodina any ambadiky ny trano ve izy izany? Izay fa nijanona ao andofandriana koa. Indray kosa fa lasaka. Efa tena me manalavitra mihitsy azy izy izany. Ary aloha rehetra ny jiro fa hafa ihany ny hazavany. Tena tsy afa-metsika indray koa ny tongotra matanako marina. Ry lanitro, misy olona eo ambaravarana io. Izy io vavy antitra mizarakorako volo. Mitondra tehana izy izany. Ary mba tsy hainy kokoa no nanokafany ny trano teo. Variana tamin'ilay kalesy tokana ve azy izany. Natsipiny le tehana dia to lasa mijajirika be fa tsy manjoko tsony. Inona rety maty efa manantona moramora makaty amiko. Antsovonjany nefa masoko sy tsy any afaka midiridiry mijery an'izay miseho rehetrarehetra. Areny tia vokany avy any amin'ny kitapo kely ity. Ohatr'izay to bebera izay. Tena izy io. Dia inona izany no dorany amin'iny afokasikiny. Andriamanitro mahatahotra. Mampitahotra be ny masony mijery ahy. Inona mampitsangam-bola anao e? Volo ty dorako ty. Aza manahy fa ampatory anao fotsiny io e. Tsy matory moa izany fa very amboroa. Very amboroa? Dia avy eo ataony inona izany? Mbola tsy hanao ninina anao aloha androany ka tonga hijery ny tim-pahasalamanao fotsiny aho. Fa fantany ve izany any anaty eritreritro izany? Inona no mahagaga anao amin'izany? Mbola tsy teto amin'ity toerany tontolo izy moa dia efa nalahako maso indray. Fa maninona ny ataonao an'izao anefa? Inona ny ratsy nataoko anao? Afetsy le karla ty. Mirisaka ny mba amin'ny alalan'ny eritreritro. Satria efa tsy avelana misokatra iantsy na ny vavako e. Tsara izany. Ary mangina amin'izay fa maika. Efa tombonoriko le fatompony teo. Dia badena be mila tsy ho zakako lohako. Ianjana lesany nahazo an'lazany ka. Tena tsy napoziko hitatra be ohatran'izao reny rehetrarehetra reny.
na za koa zange tena tsy nanapo hoe hivadika tanteraka ohatran'izao ny fiainako e. Dia ina zany natao lahy eto e. Gaga be mihitsy a nahita alina teo iny a. Ety amorona rabe ty nge le sisany makasaina e. Mahatsapa fisiana hafahafa miaraka amiko izany foana tsinona rehefa ao amin'io trano io. Tsy azoko. Inona ny tia lalazaina amin'izany? Ohatrany hoe misy olona mandinika sy mihaino an'izay ataoko rehetra izany le tia. Maso be anankiroa midiridiry mijery a. Ny sailay kosa angamba nefa mamorona zavatra tsy misy ka. Za nefa dia tena samy teny amin'lahy hoe tena misy le tia zany a. Fina ny mahatonga lahy tena hoe mahazo antoka ny amin'izany nefa e. Ndre mandeha ny saka tafiditra tao an-trano. Voadona ny le radio karta nipetraka teo ambony latabatra dia nianjera. Taitra ka nerika nijery an'ilay izy dia inona ny hitako ozy izy lahy? Inona le ty? Reo maso anankiroa ny lazaiko an'ny lahy reo. Tazako tampoka teo akaiko teo mihitsy dia nanjavona avy eo. Lahy koa lesy dia mahita zavatra ho tantaraina ka marina e. Eny e, tsy ino ahy mihitsy mantsy lahy e. Ohatrany tsy nilony lahy tamin'ny fotoana ny tantarako an'le KALESIN'ANGATRA iny mihitsy. Za miteny amin'lahy hoe io ramatoa be tompotrano lahy io ihany zany misainga amin'ny sainy lahy zany. Tena izy mihitsy le tia. Tsy haiko fa misy eritreritro ny teny tsisy fisalasalana hoe masony koa reo hitako ny elatra reo. Hoe fofonainy le mitohako eo kaiky ny sofiko rehefa varena mamaky boky na ny sala amin'izany. Sanatria le tsy ohatran'ireny anaty film d'horreur reny mihitsy le ty mitantara azy ka. Tantaraina angely ty zany ka mora fa mba halaivo sara-tsaina ange e. Mialahy mihitsy lahy ao amin'izany trano lahy zany ka. Jereo ange ny fikorotan'ny fiainan'ny lahy hatramin'izay nifondralina tao izay e. Tena mihevitra ve lahy hoe tsy efa nanandrana ny ala tao tokoa? Fa zao isaky ny mahita trano mba mety amiko dia misy zava-mitranga hafahafa mampandamoka an'ilay izy foana. Ndao aloha lahy entiko misakafo farafaharatsiny ka. Jereo angely ty elava. Lasa atsatra sy mahi vetivety teo e. Manam-bola nga moa elahy io? Otri, manana mato miteny an'izany fa ndao e. Eny ariko. Fa tsy azoko hoa hoe inona mahatonga anao mandaha mafy ny ala eto amin'ity toerany ity e. Za ve dia mbola ilaina zavaina aminao ihany e. Anga fantatra tsara nefa fa hitsipozipozy foana ny fiainako raha mbola mijanona eto a. Mampirisika anao mihitsy aho za mandeha hianatra mahita trano ianao. Fa za fotsiny tsy afaka miala eto. Fa inona ny antony ry anitra? Inona no mitazona anao hijanona eto? Tsy afaka anary amin'ny bebeanay amin'izao fahanteran'izao ary aza. Tsy manana n'izaniza afa-tsy satsoa mantsy izy. Na dia efa fantatra ao zaveo hoe izany ny zavatra nataony. Mbola tsy nitantara akory ianao dia efa fantatro izany hoe mpamosafy izy ry aza. Tamin'ny fomba ahoana? Satria efa ela ny natsikaritra ny zavatra hafahafa tony. Voakala misafo ny rindrina anao ohatra izy. Mitsitsika sy mibiredika irery eo anaty maizina ary eo alohan'ny labozisy fitaratra. Misy menaka mitsorika miditra avy ny voakala. Dia Roviana zany ianao no nieritreritra hitena an'izany amiko ka, Roviana. Nefa ene taovanao tokoa nga moa za ty sa volovolonao? Diso ianao ry aza. Ho fiarovako anao ny nanatonako anao aty e. Tsy manana olana amin'ny asako izany kory raha ny marina. Dia amin'ny fomba ahoana nefa nieritreretanao iarovana raha izany e? Amin'ny fomba ahoana? Ho hitanao amin'ny fotoana tena ilanao azy foana izany fa aza manahy e. Izao aloha aro tsara fotsiny izay torohevitra omeko anao. Mangorangorana hafahafa daholo ny vatako iray manontolo. Efa miodiody ety indray ngamba le kalesy hafahafa iny ka. Tena zany ianako manatony izany tokoa le izy. Dia ahoana ny ataoko? Za ty tsy mba manana ny haja ho namako kokoa.
tena tsy tafahetsika tsondraiky tongotra matanako nefa tsy maintsy hijana manandrifa eto indray zao izy iny tsakambolo tsy mangovotra tahotra ny vatako ray manontolo zany marina zany eto amin'ny loko mihitsy tokoa le izy dia hitodika hijery andray ve sa hanao zavatra hafa mihitsy tsy mitodika izy fa nijanona telo sekonda raha ela dia lasa ary misy maso midiridiry mijery aty amiko reny anatiny reny zany mason'inona dia mason'iza fanina be zany tena mila tsy ho zakako izanefa ny aminjara safiklerereto misaotra tamin'ny fandavan-tenanao nanaraka taty hitako iny namana tena azo anteherana tokoa ianao namana fotsiny tokoa moa silam-panahako re sombony haiko mihitsy aza misaotra kiry anitra fa ohatry ny hafahafa tokoa nge ny endrik'ilay zanaky ny kozay anareo maty teo iny hafahafa hoana ohatrany hoe miferinaina be zany izy dia za rery ve zany natsikaritra an'iny ka maty andrano ary moko moa zay no nafaty azy iny ie laza nahita zavatra mainty be mipeda azy an'iny namany ny sitona azy iletika tao anaty rano ony tena anjakan'ny hery maizina mihitsy angeto amin'ity tany ity na vitsy aza mahatsapan'izany ary tsy foazao akory reny fanaratsy reny ny elielina notidina antsika miara-maina amintsika isan'andro mihitsy azy reny f'izany hoe tsy hitan'ny masontsika fotsiny moa leo ary anitra tena leo toa tsy misy toerana ilan'ny saina mampanahako sasatra zany tsony mihitsy mantsy ina mahatonga anao iteny an'izany ka jereo ange mandeha alina matahotra ifanena amin'ny kalesy hafahafa iny sy le biby mpamon'olona zany mino fa fantatry ny be ny fifandraisantsika mahatsikaritra amin'ny fijery ny hafahafa izany koa mantsy zany very anitra fa efa ela tokoa ve zany nahafantarana hoe mpamosavy ny renibe anao hatramin'izay mihitsy ka ary ny fanoheran'izy ny vady ray aman-dreny koa an'izany indrindra zany nahafaty azy ireoko tsy azoko fa ohatry ny ahoana ny nahafatin'ny ray aman-dreninao nangataka sorona tamin'ny be le zavatra tompony dia ny hainy manana zoko zany ay nananjoka ianao ry anitra eny fa tsy namelano io zavatra io raha tsy maty izy tamin'ny 12 taonany dia inona ny nataon'ny ray aman-dreninao avy eo ka nitarika ny fahafatesany nitsorony tamin'ny dada hoe tsy aretina tsotra no nikika amin'ny manana nitantarainy taminy ny zavatra rehetra hitany tsy nanataony bebe amin'ny alina nisafoaka tamin'izany dada dia namotipotika an'ilay alitara kely fivavahany azoko an-tsaina ny tsy maintsy ho vokatrizay fetsin'izay nanomboka teo dia nahazo aretina matahotahotra sy toa misy manenjika izay dada ary tsy misy herinandro akory dia nivarina tanatin'ilay tebana be izay izy enjany izany ary neninareo tsy haiko na alahelo na nisy zavatra hafa nanery azy koa fa nanao veloma izy dia nitodiny tamin'ny antsy teo ambanin'ny masoko ny tendany lanitro mazava ho azy fa misy ifandraisany amin'ilay zavatra nampitahoatra ny dadanareo ihany ange zany arak'ilay naverimberiko taminao hoe mifandraisa mifampiditra daholo ny zavatra rehetra izay indrindra teto le sampanana nyresahanao dia ahoana zany ny ataontsika ianitra dia ahoana ny atao afa toa ilozanao mijajerika fotsiny ka matahotra ako nefa ny tena tsy maintsy misafidy tsika na nitsy amin'ity lala masaka maiziny ity
na miodidina manaraka n'ity lalana atonona fiara ty ihany. dia sady araina ihany ny andro vao ho tonga nefa tsy hisy antoka koa hoe tsy hisy loha izany. Raha ireny tahotra ao tamin'ny atoandro ireny anefa hosahanao ve ny andalo amin'ireny fasana be dehibe any alohan'ireny? Tsy matahotra satria miaraka aminao. Lasa tsy matahotra indray ny havako. Satria hoe ianao hiarako sa tsy marina izany? Eny marina ki izany andao ary fa tsy mana-tsafidy tsika tsy maintsy mandeha amin'ity lala-masaka mangina ity tsika. Iaja enao ve izany? Eniko izany ka aza fikirina mafy loatra ny saniko na izany azy. Matahotra ary aja. Ary inona koa izany zavatra mikofoka ny anaty kirihatra izany? Dia misy manaraka angamitsika. Iza ny anaraka anao eo sokafy tsara fotsiny ny maso. Sao dia hoe tsy iza fa inona? Iantra Fa misy inona? Finona mampivembena anao sy hita somanao lohany ohatran'izao marary any lohako ry Antra. Sady fanina no tefitritra ny lohako. Tsambena tanteraka Antra. Manjavozavo be daholo izay jereko rehetra. Fa lasa izy Antra teo. Antra fa lasa izy ianao ve? Avona koa reto raha manamo dehibe mitankoroniko. Daholo tika an'izao ve? KALESIN'ANGATRA tena izy mihitsy avezy izy izany. Izy mandeha amin'ny lalana iny tsy sovana mitarika ohatran'ny nahitako azy ireny ihany. Mitodika taty amin'ny mitondra azy rehefa mandrify any. Tsy feon'ny Antra ve izany miantso vonjana anatin'ilay kalesy izany? Adekako inarena toko tena tsy ohatratra mihitsy tsika na dia mijeriko azy. Aleo atao izay atavoavoahako atao amin'ity toerana hafahafa ity ka sady mieritreritra ny fomba monjena ny Antra ihany. Tsy hitako lety izay atao mahatsiaro tompona andraikitra satria ngely ity fahatokisany ihany nanekeny anaraka tamin'iny lalana iny. Tonia aloha elahy dia ndeha ny vahaolana ny tadiaviny. Efa meza kalesy fa tsy mety mitombona ny saiko izay ny ilako hevitra ty amin'ny lahy ty. Aza matahotra elahy fa nampialina fantapatatro tsy inona hoe aiza nitondrain'le kalesy any Antra. Marina vely ty dia aiza? Ianao fantatro hoe le raha bebe tompotrano lahy le mpamosavy manindry an'ilay isak'alina io ary hitako mihitsy aza ny dobo fanasinany. Dia hiteny izany lahy hoe iny raha matobe iny ihany le mitondra an'le kalesy iny. Rehefa tsy izy lesy dia misy ifandraisany aminy mety ho lalana mitondra antsika any ohatra izy.
Fa tamin'ny fomba ahoana ity nahalalany lahany izany saika hitady alatany hatramin'ny lahalina kay moa izany lahy tsy teo. Adiniko ny teny tamin'ilay hoe ny angaviany anitra anaraka azy ako. Fa tamin'izay nefa nahitako raha matobe nitsirotsirika teo amin'ny varavarana lahy. Tena matotra ve lahy hoe izy izany Fa zanga moa mbola nahita an'izany olona izany ka. Fa ny fitantarany lahy fotsiny dia ampinanombanako hoe izy iny. Dia inona izany ny tranga avy eo ary Zao niala teo izy rehefa hitany hoe tsy tao lahy. Na velako lasa lavidavitra kely dia nanomboka narahako avy aty aoriana. Izany ve ity Lavitra ny lalana satria nanara-kaloka tamin'iny arabe makany akadimbahoaka sy baipasy iny. Valalanina mihitsy ny tongotry nanaraka azy fa ay matanjaka be kainy lahy. olo ty mino hoe hita ny lafa mboly tsy taitra izy. Tena marina Dia tena tsy haiko letsy Dia zao rehefa tonga teo amin'ilay dobo kely izay izy dia nanomboka niodikodiny impito teo. Izany ve Avy eo nanala le akanjo nohatra ny akanjo mandry teny aminy. Tena lohandohan'ny mpamosavy mihitsy kay ny olona nitadiavako trany ipetrahana le ty hitako ny zao nefa rano ny fiainako. Eno fa tsy te handreny fifaran'le tantara ve lahy. Azafady letsy toy izy ny fitantaran'lahy Dia aza tapahana ntsony ary. eno Dia nanomboka nitsitsika sy ny boredika teo izy. Naharitraritra ihany no fotoana nanaovany an'izany Avy eo nampidiriny ny akanjony dia niverina tamin'ilay lalana ihany izay. Ka inona tsony moa ity izany ny andrasantsika tsy handehanana any amin'izany toerana izany Tena mino ve lahy fa mety ny andehanana an'izao dia izao. eny fa tokony andro roviana indray ary Tsy fantatro. Ohatra hoe manomana paikady tsara aloha vao makany. Alitirinayna tena tsy mahandry an'izany tsony letsy satria nge ka ny ora sy minitra rehetra mandeha dia mahatanjondombondozany ny anitra daholo ity Ndao ariko. Efa niteny azy ay fialana no nikiry andao letsy Iny lahy. Aiza ity Iny mandeha amin'ny tahalaka iny letsy akaiky le fanaovam-biriky io. Eny tokoa olo ty ary izy anitra. Fizanga moa ny teny lahy hoe ety no ahitantsika ny anitra Tsy azoko. Dia inona fotsiny izany ny ataontsika eto raha izany Anaraka an'izay lalana andehanan'io avy eo ny lahy hevitra taingina fotsiny ko. Ka mandrosoa hevitra hafa re lahy raha taingina ny tsy manana afa-tsy izay aloha tsika hatreto. Ampiasaina daholo izay karatra eo am-pelantanana mandra-pahalo. Eny ariko. Oay, iny fa lasa, iny. Ary andao arahana moramora amin'izay rehefa manomboka lasa lavidavitra aza manakaikaiky loatra azy na izany aza ka sao dia ho raisi-potsiny eto. Mitony tsara lahy dia arao fotsiny izay ataoko. Naina lasa nitsofoka ao amin'ilay lozoka teo nge izy teo Zany ve tsy haiko izay nahavariana tampoka teo dia tsy hitako izay nanjavonany. Efa hoe nitsofoka ao jereo hita lafa misy hazavana avy ao anatin'ilay izy mihitsy io. Eny tokoa letsy. Ary aleo hitsaitsaika moramora hijery an'izay ao anatiny eo tsika. Hitan'ny lavy aloha ny hitako le KALESIN'ANGATRA. Oay, dia avaiza izany lalana nidirana eo tao. Mazava ho azy ange letsy izany fa misy lalana hafa izany ny any ambadika anyko. Ohatra io koa ngamba ity le biby Eny tokoa letsy. Biby hafahafa be sady ngeza be. Dia io raha matoa be io izany le mitaingina amin'ilay kalesy iny.
io biby io ngamba nentiny anaty kalesy amin'ireny. Dia ny masony io ilay hitako tao anatin'ny taniny. Aiko ve nisy an'izany e? Tsy voatantarako an'la fa mbola nahitany kalesy io tokoa. Dia entiny mivoaka monona olona fotsiny ve zany io biby io sa ho? So dia hoentiny misakafo ohatra. Tena tsy hay tsony le tsy. Efa azoko an-tsaina ihany hoe mety mandady ohatran'ny liona le izy, fa tsy mitsangana araka ny filazan'ny olona izany mihitsy. Fa tsy misy ifandraisana amin'ny liona sy ny biby hafa hitantsika hatramin'izay kosa le tsy io a. Jereo lange jereo nefa ritsaka avy eo anaty favan'ny tahoty, mivatany feon'ny lavabe ohatran'ny vorotrandraka. Maina, ino ty le raha matobe a? Ino mivoaka avy ao ambadiky le rideau menamena be iny? Ohatra ary lasa iza koa ary Maina teo e. Maty a, lasa nandositra miverina ve? Mandra-paoviana hoy izany no anarangaranana ohatran'ny olona angalatra eny ka. Tena hitany a. Hitako soma tsara mihitsy ianao. Vao nanomboka nanaraka azy nareo dia efa hitako. Kara efa fantatro ihany moa izay mieritreritra ao, tsy tokony fantatro koa ve izay atrondiako eto izany e? Nataonao aizy anitra. Tena mihitsy mbola tompony tenako tsara ka, aza manahy ianao. Efa tena ho mahiratra fotsiny ianao nefa tsara. Maina, fa inona koa ny ataony lahy eo e? Mialatsy metsy tsy manatsy mifidy afa tsy hoe sika kokokoa matika alina. Tsy vaniny analy tery Maina. Tsy izan'izany lesy fa misy foana ny safidy a. Ialahy mihitsy nefa tsy mikatsaka fa tsy mitombotsoan'ny tena lahatra amin'izay. Raha izay kosa aloha dia tsy laviko ka. Nahoana moa ny safidy hanavitra ny lahy? Nefa ny ainy zanako ny sandany izany. Dia nataon'ny lisany aiza zany anitra? Aiza ho a? Tadiavo fa tokony ho hitanao izy e. Tsy milaza tompony tenanao indray nga moa ianao io. Tena mino vela hoe namalala kosa ny anitra zany. Tovavy sarika sy malemy fanahy moa. Tsy ohatran'ny lahy letsy izy a. Ela be zany mpamandeha ihany ianao a. Mba tao aketo ambony alitara io. Fa inona koa no nahazo atampoka teo e? Minjitra be tsy afa-mihetsika indray ny tenako rehetra. Mialatsiny letsy a. Misetrasetra loatra ho an'ny olona tsopo kely oatra lany fiainana eto. Apetrao tsara eo dia mandehana aloha efa nala eo amin'ny rindrina io. Za no manany tapatorana sy fitaovana rehetra anaovana azy solona. Vilia fisaka misy rano no apetrany eo ambony tsihy. Labzy ihany koa. Dia samy miakatra daholo ny mason'izy sy Naina. Tsy hita tsony mihitsy na ny anak'Andriamasony aza fa ny tapotso maso ny sisany no miseho. Iaja. Ianitra. Fa aiza ianao zany? Eto afazataitra e. Tonga navitra anao Amin'ny fomba ahoana nefa e? Mitsangana andidy anao amin'iny antso iny izy rehefa vita ny fitsitsihana. Tsy avera madratra dia inona zany no tokony ataoko ary e? Aro fotsiny izay beko mifananao e. Hibitsika anao amin'izay tokony ataonao izy rehefa tonga ny fotoana namety azy.
Azazany resaka amiko tsy maino fa efa afaka mandray ny eritreritro mangery zareo zao e. Mbola mitsipatsipaka toy ny sindrin-javatra na iny. Dia raha matoa be nakantsy dia manatona andatsaka ny rahako. Andriamanitra andrenanary, nareo razambe moa mety amin'ity toeranyity, atolotro fanatitra ho anareo zao aina sy raha latsako eto zao. Anareo matsinainy ome ho any fahavelomana fa ity mitakalo ny fahafatesana tokony ho anjarako. Ary misy nitazona ny tanako izany a. Ye, farany eto ny tantaranao fa efa ampy izay ainana latsaka ao izay e. Tsy mitombony izao e. Tsy tena misy izany ianao e. Dia tsy afaka mitazona ny tanàna ohatran'izao ve? Tsy tena misy ianao efa matoka ianao. Efa 15 taona lasa akory azy izany. Ye, marina ny teninao ka. Fa misy tsy nampozinao dia ny hoe miverina ho amin'ny fahavelomana. Miverina ho amin'ny fahavelomana ahoana? Angazo atao miala amin'ny fahafatesana. Tsy nampozinao mitafy vatana vaovao sy matanjaka kokoa noho ilay mifinonao iny ka. Dia hamarana ny tantaranao sy ireo zavatra rehetra nataonao. Zavy ny diso fandray resaka sa? Ay, ary zany aneka ny dikan'ilay tomboka vatsakitana kely rano manana io zany. Iaja. Miresaka amiko ny ga ianao. Aza varina ianao. Ary aza manao tandrevaka fa efa mividiako lafy izany taloha ka aza ferinao tsony. Ka afaka na hoe namiko anefa hoy ny tianao e. Efa dila ny fotoana ny fifampiresana raha bebe. Alefako any amin'ny lavaka mangitsikitsiko any ianao sy ny sakaiza ratsinao zao, satria any ny toerana sazanareo any. Aza manao an'izao e. Avy-tsora izy fa andraso aloha iresaka tsika e. Efa dila ny fotoana ny fifampiresana re raha bebe a. Alefako any amin'ny lavaka mangitsikitsiko ianao sy ny sakaiza ratsinao zao, satria any ny toerana sazanareo e. Iaja, inona lehilahy fa atao lahy iny misy zavatra iny. Aitoko moa ianao tsy mamaky-eritreritra ohatran'ny olona ratsy ny fandraisan'ny latendro io. Tsy manatsafidy aletsy a. Efa nozavaiko alanga zany teo e. Fantatro zany ka. Fa zao, za mihitsy no misafidy ny hamongotra ny ainona miaraka aminy amin'ny famotsorana an'ity biby ratsy ity. Tazoa ny oronaina fa miara-maty eto angesika raha Ny tapahale riny tady mahazaka mamatotra amin'ny varavaran'le biby. Dia efa mivoaka avy eo le izy. Tena za mihitsy ny antefany maso ny marina sady manatony ety amiko ange izy zany e. Io bebe ka za koa sy ty tsy efa mihetsika ko. Iaja, ole ty riaja. Dia sahala hoe ny amela eto e. Iaja. Efa tsy mandreanao tsony zany olona tsotsony io zany e. Efa lasa nivoaka amin'le lalana makany ambadika mantsy izy teo e. Lasa le biby fotsiny le ramatoa tsy amfonona kamba. Dia za zany manapara'ny ny fony eto avy eo. diso hevitra ianao. Tsy mahalala fangorana sy neny io biby io. Efa nandao araty io ny hery ahafahako mibaiko azy ianao zay tiako. Zany hoe tsy maintsy andramatra anao koa ve zany io biby. Tena mikekeriny biby tokoa. Boraka daholo tsy nahy biby romotra. Zao koa hoe zany miandry avy eo e. Tsy fantatro tsina zay nanaovany ty ramatoa be ty fa malemy tsy tafatsangana ny loaliko. Fa manatitra izy rehefa avy mihinana le ramatoa be. Zeo e. MBS Radio nanolotra ho anao.
KALESIN'ANGATRA nosoratany Rajaona Ambisoza en Flavien. Novelon'ny Christophe Rabearmanana tapaporoany miaraka amin'ny Louise Vinso Yansa nandray fosina rindran'ny lafiny teknika Yarnev mpanatontosa tapaporoany.